faly miaravantsika rehetra ry havana any tokantrano na any mitoerana rehetra izay misy ana hoaniny ny tenako izay hitondra ny afatr'Andriamanitra tia androany. Iresaka kely aminao ny fahavalo goavana izay atrehantsika zanak'olombelona ambarany ty atao hoe tenin'Andriamanitra tia ary ho jerentsika ihany koa nefa ny valiny izay omen'Andriamanitra antsika itsika miady amin'izany fahavalo zany. Raha manana baiboly ianao any tokantrano any jereo ny Efesianina toko 9 ovakiko manomboka amin'ny 12 ka hatrary amin'ny 12. Ilaran'i Jesosy manao hoe fa itsika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa ao amin'ny fanapahana sy ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka n'izao fahamaizina izao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazahoanareo manohitra amin'ny andro mahaory. Rehefa vitanareo avokoa dia afahatra ianareo mifaharary kasiky ny fahamarinana ny valahanareo ary mitafiny rary no fiarovatratra. Ary kiraroy ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Ary ho fanampon'izany rehetra izany dia tany ny finoana ho ampinga izay azahoanareo amono ny zana-tsipika mirehetra rehetra izay alefa n'ilay ratsy. Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha ary ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Fanambarana ho iaho anisan'ny fanambarana goavana napetrak'Andriamanitra mihitsy ato anatin'ity atao hoe baiboly na soratra masiny ity ry havana. Zany zavatra mivakiko taminao reo. Tsy fantatro fa mba teo resaka aminao ireto fedina. Misy fedina reo jereo tsara fa misy fedina anakenina. Mba tiako ianao mba tena andray tsara raha misy stylo na penina aminao raiso tsara reo andalatsoratra masiny regny hoe Andriamanitra no miteny an'io. Iza le fahavalo jerentsika eo zao ny fanambarana hoe tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà isika ozy fa mifanaratsy eny amin'ny rivotra. Ity zao tontolo zao ty zany ry havana. Volaza tenin'Andriamanitra ny amin'ny apokalipsy toko 12 any hoe nidina eny aminareo nge ozy ny devoly amin'ny fahatezerana lehibe. Zany ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra nanomboka teo amin'ny Adama sy Eva rehefa nanaiky ny tenin'ny Satana ny zanak'olombelona dia nirotsaka tetỳ ambonin'ny tany amin'izay reo fahavalo reo miparitaka. Ianao ry havana tsy fantatro fa angamba ianao mety mametraka fanontaniana mihitsy. Ny olona moa amin'izao fotoana izao mametraka fanontaniana maninona mikorotana atsy miady ny ero mitady vahaolana mihitsy ny zanak'olombelona ady rehetrarehetra korotana fahasahirana eto ambonin'ny tany. Eno tsara ry havana izao fanambarana omen'Andriamanitra zao tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa mifanaratsy eny amin'ny rivotra. Eto moa tsy manana fotoantsika tena hoe anomezako anao an'ireo andalatsoratra masiny ireo fa tiako fotsiny ianao araky nambarako teo raha mba manana stylo any an-trano any dia mba jereo tsara fa hitombo eny an-dalana eny ihany ny zavatra fahalalanao ny amin'izany hoe Andriamanitra no miteny hoe misy fanaratsy be de voly ety ambonin'ny tany. Zany angeny nantefasan'Andriamanitra ny Jesosy mba hanazava amintsika aloha nisy fotoana mba fambandrasaka taminao ihany vakio tsara angeny filazantsara efatra dia ahitanao zany hoe Jesosy tamin'ny tetỳ ambonin'ny tany tena nampianatra ary nanazava tamin'ny olona ary namoaka fanaratsy. Dia amin'izao moa zany efa namen'Andriamanitra roa fotoana lasa koa zay mpianatra ny tena nytenenin'ny tompo hoe mandehana ianareo torino filazantsara ho an'ny olombelona rehetra. Dia eno tsara ngery havana ty zavatra novakiko taminao ty fa misy fedina ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tafio avokoa ny fedina nomen'Andriamanitra. Averiko indray mandeha ireo mba ho hitanao tsara manomboka amin'ny 17 le fedina raiso ozy anaovony ho fiarovan-dolo famonjena zay ny hitanao amin'ny 17. Ty famonjena ty tsinona akory fa somary averiko ary tsindriko foana le hoe raha manaiky an Jesosy Kristy ho tompo amin'ny vavanao ianao. Ikeo amin'ny vavanao io raha mino an'io ianao dia teraka ao anatinao io
io le ambarany soratra masina hoe Kristy ao anatinareo. Jesosy nanizingizina mihitsy hoe raha ty ihany areo ka maka tony teniko dia zasiny ray idina ary onona. Ny atao hoe kristianina ngeravana de zao hoe olona mipetrahany zany atao hoe Jesosy Kristy zany. Le olo Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina io e. Zay ny atao hoe kristianina. Be de be ny olona am'izao fotoana zao samy mitondra anarana kristianina. Hoe rehefa miditra ao am-piangonana de na miditra amin'ny tokom-pona anankiray de efa kristianina. Tsy ry havana. Tsy maintsy tsapanao zany fahamarinany tenin'Andriamanitra hoe manaiky an' Jesosy Kristy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao. Io le ambarany soratra masina hoe rehefa nandila miditra amin'izay dingan'izay no de le ambarany soratra masina hoe nandalo ny fahateram-baovao anao. De tokony ho tsapanao zany hoe fa lasa ny zavatra taloha, le fiainany ratsy taloha io ny tonga vaovao reo. Manomboka hoe tokony ho tsapanao zany. Zay ry havana ny famonjena ary manomboka hoe de manana finoana zany atao hoe mipetraka ao anatinao zany Jesosy Kristy zany miseho amin'ny endrika fanahy masina. De tezay ny tenin'Andriamanitra amin'izay ianao. Androany ianao raha mandre ny tiafat'Andriamanitra te ataovy marina ao anatin'olo zany hoe manaiky an' Jesosy Kristy ho tompo ianao. De manomboka eo ianao tanteraka aminao le hoe famonjena firovan-doha. Zay ny voalaza ny tenin'Andriamanitra eo. Nahoana moa ny havana arovana ny loha satria araky nambarako hoe ao anatin'ny lohantsika nge ry havana misy hevitra be de be raha mbola tsy nandray an' Jesosy ny olona de i Satana no mibaiko ao anatin'ny lohan'ny olona ao anatin'ny fon'ny olona ao manome hevitra isan-karazany. Zany mahatonga ny korotana isan-karazany eran'izao tontolo zao io. Ianao manaraka ny tiafat'Andriamanitra ty raiso ny famonjena ho fiarovan-doha. Zay ny baiko voalohany. Zay ny fiadina voalohany. Faharoa, fiadina faharoa eo amin'ny tenin'Andriamanitra io any jereo tsara nge ry havana. Eo amin'ny indininy 9:40 hoe tany ny finoana ho ampingy. Fiarovana, bouclier dikany zany finoana zany. Zany mba tsy hatonga ny fiadin'ny devoly fahavalo amely ianao. De mila mivelona amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra ianao. Da zao nge meko tenin'Andriamanitra anankiray ianao ohatra mba tokony ho ampiasainao isan'andro. Ao mbaraka toko 9:40 andininy 7:40 misy an'ity tenin'Andriamanitra hoe zao ny famantarana anaraka an'izay mino amoka démonie amin'ny anarako izy fa anaratsy. Ny olona nandray an' Jesosy ry havana de tokony ino an'izany tenin'Andriamanitra zany ary tokony hampiasa an'izany isan'andro. Mety tsy hitany masonao ngamba hoe aiza ry zany devoly zany. Zao ry havana ilay toroko anao matoa Andriamanitra miteny zany. Tanao reo korotana ho tokantrano reo. Tanao ny adiny mpivady firiny. Raha makany amin'ny tribonaly ianao matsiravina mihitsy ange zany fisarapanam-badiny zany. Fa ianao raha nandray an' Jesosy ianao manomboka androany mizara mihitsy makatoa ny tenin'Andriamanitra hoe zao ny famantarana anaraka an'izay mino. Firovana zany ozy ny tenin'Andriamanitra. Raiso ny finoana ho ampingy. Ampiasao zany. Isan'andro alohan'ny atory ianao. Na tsy hitany masonao aza didio amin'ny anaran'i Jesosy eo tokantrano ao ivoaka ny fararatsy. Ahita vokatra ianao rehefa manao an'izany. Fiadina faharoa zay nambarako taminao toy zao. Ny fiadina fahatelo verina kely vakoa nge ny andininy 7:40 hoe raiso ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Zay ny mahatonga matetika foana rehefa toritena ary mampianatra ny olona hoe alefaso ampidiro tsikelikely ao anatinao ny tenin'Andriamanitra. Kolosiana 3:7 nahitanao ity teny ity hoe aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka. Nahoana? Sabatra zay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra eo. Io tenin'Andriamanitra io no manratsana ireo karazana hevi-diso isan-karazany ao anatin'ny lohantsika ao. Ao anatin'ny lohantsika nge raha lasa rabavy be de be ny hevitra tsy araky ny tenin'Andriamanitra. Zay ny ilana n'le tenin'Andriamanitra milatsaka ary mitombo. Aoka ny tenin'ny Kristy ozy hitombo betsaka. Manana mihitsy ianao an'izany. Tsika indraindray ohatra ny tsy de tena mahana an'izay fanazara-teny zay loatra. Za moa ny tena izarako anareo an'izany tena hitako za raha mbola tsy nandray an' Jesosy taloha de tena
tiako mihitsy renyle boky isan-karazany anampianarana tany ampianarany reny tena mitadidiana tena be dehibe mihitsy tato anatin'ny lohako tato fa rehefa tonga nandray an' Jesosy ary havana tena natanterako tamin'ny fiainako mihitsy te hoe raiso ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy mba tonga ny saina ato anaty ato hoe miavao isan'andro zay fiadiana fahatelo ny teneniko anao zay iresaka kely ny fiadiana faefatra lay hoe kiraroy ny fahavonona-panahy amin'ny filazantsara ny tongotra reo ny tena tia notenenina de zao hoe raha vao nandray an' Jesosy ny olona ry havana de zao dikan'le kiraro manko de hoe neny maramila de entina mandeha na fotaka na iza fa raha fitiniko de zao raha vao nandray an'zany famonjeny zany ianao zany Jesosy zany de manana mihitsy ianao am'zany atao hoe mandeha mijoro vavolombelona mizara n'zay nataony Jesosy taminao za zay mitoro ny filazantsaranao zao ry havana tsy naintoro teny zany tsy mahafantatra an'zany fa zao rehefa nanomboka tato anatiko fotsiny hoe nandray an' Jesosy tena hitako nisy fiovana tato anatiko fa nambara taminao kiany angamba hoe natonga tena nitoro ny filazantsara nge tena natsapany fahamarinany tenin'Andriamanitra fa tena nanafaka mihitsy zany Jesosy zany tamin'ny fahazarany ratsy nanana fahazarany ratsy be dehibe mino fa ianao miaino anazy zao mety be dehibe ny olona manana fahazarany ratsy toka sigara paraky rongony fijangajangana zany angery havana ny mangeja ny olona tsy afeniko anao fa zany ny nangeja ary tena tsapako mihitsy ny fidiran' Jesosy tato anatiko rava mihitsy zany fahazarany ratsy netiny devoly tato anatiko zany ary ianao zay miaino an'ity tiako anao tena mba ho afaka be dehibe nge ny olona ry havana mba te ho tsara ny fiainany mba te hanana zany atao hoe hery fahadiovam-po fahadiovansaina te ho afaka am'zany hoe fahazarany ratsy zany zao ny ataoko anao ry havana eno tsara ty tenin'Andriamanitra ty hoe ahoana ozy andana mijoro zay nataony Jesosy taonao andana mpanijoro vavolombelona tahaka ny nataon'le raha vehivavy io nge ry havana tsy hoe mila mianatra an'zao vao tahaka an'zao tsy maintsy mianatra baiboly be manao teolojia manao école biblika be zay vao mijoro vavolombelona inona ny nataony Jesosy taminao zay resahana amin'ny olona miara havana de zany tsy naintoro teny mihitsy tamin'ny voalohany ary tsy nafantatra mihitsy fa de resahako ny olona hoe gaga daholo ny namako hoe tena fa ahoana ty ny natonga anao niova tahaka zao rehefa nandray an' Jesosy de tena reko mihitsy hoe nasorony Jesosy tato anatiko mihitsy zany fitiavana toka sigara paraky rongony mety miainao ianao am'zao fotoana zao mety mitady fahatsarana angamba ianao io zao ny ataoko anao avelo Jesosy hiditra ao anatin'ny fiainanao nge avelo izy tena njaka ao anatinao de ho hitanao ny fahamarinany tenin'Andriamanitra ho hitanao io de resao fotsiny amin'ny olona hoe nafahan' Jesosy ohatran'zao tahaka an'le raha vehivavy hitanao amin'ny zao ny natoko faefatra angamo nahy baiboly iny raha vehivavy iny nge tsy nahy tenin'Andriamanitra firy fa rehefa mifanena tamin'i Jesosy iny resahan' Jesosy ny momba ny fiainany iny nanomboka teo raha vehivavy lasa izy nijoro vavolombelona tany amin'ny ny ankonana sy ny fianakaviany rehetra de voalaza vakeo nge ny soratra masiny fa nataona olona be dehibe iny tsika ry havana rehefa nandray an' Jesosy marina tsy ilaina ianao hoe tsy maintsy mahay baiboly be tsy maintsy mihaino tenin'Andriamanitra betsy zay nataony Jesosy tao aminao inona fahazarany ratsy nasorony Jesosy tao aminao zay fotsiny resahana aza miady hevitra anjarany na ino izy na tsino fa nenao fotsiny ambarao zay nataony Jesosy tao aminao kiraroy ozy ny fahavonona-panahy ny filazantsara ny tongotra reo zay nge havana zavana tokony ataotsika manarak'zay ilainao amin'ny andininy faefatra amby folo inona tsara mila le hoe tafio tsara ny fahamarinana ao anatinao itsika ry havana ny fiainanaky mahakristiana tsarovo tsara ilainao ny tena miaina mijoro am'zany atao hoe fahamarinana zany mety asa anao miasany amy toeram-piasana tsy fantatro zay anao fa zao ry havana io Jesosy ao anatsika io araky nambarako nao foana matetika fa matoy io ny teny hoe
ety am'izao tontolo zao ny ahitanareo fahoriana matoki an' Jesosy ianao za fa nandresan'izao tontolo zao de zao fotsiny manana ianao a za fahatokinana zany tenin'Andriamanitra zany a anome anao ny fiainam-pahamasinana resaka kely aminao tsara manko ifanahy masina io a ny rôlony ifanahy masina io nge ho a raha lasianabavy de zao hoe anome anao tanjaka io tanjaka ara-pinoana tanjaka ihany koa ara-pahamasinana eo amin'ny fitondratena asan'ny fanahy masina zany tsy zavatra amboamboarina be deaibe ny olona manko rehefa hoe nandray an' Jesosy koa nen'ny sasany de avy hatrany de any misy moa le fomba karaza-mpiangonana koa hoe raha tsy manao akanjo foty tsy masina raha tsy manao akanjo ohatran'izao tsy masina jerevo riavana ny tenin'Andriamanitra asan'ny fanahy masina zany hoe ananany olona fahamasinana zany ao anaty fitondratena asan'ny fanahy masina zany rehefa tena tezainao isan'andro izany faneraserana ny fanahy masina ao anaty zany zay mbola horesahako aminao amin'io le fidina fahavalo tena omen'Andriamanitra hery ianao ijoro amin'ny fahamasinana mandra-pialanao eto amin'ity tany fandalovana de ary mila an'izany ireo tenin'Andriamanitra be deaibe eo amin'ny epistily reo nge ry havana zay ny mampiprisia ny tenin'Andriamanitra hoe ilaina ianao mamaky ilaina ianao mijery ireo tenin'Andriamanitra reo a isan'andro a mba hanananao an'izany tsy amboamboarina ry havana ny fahamasinana fa tena asan'ny fanamasina atao anaty zany avy am'teny aloka ny vava ny fitondratena ny zavatra anaovana isan'andro asan'ny fanamasina ao anatinao zany ny fedina farany ery amin'ny andininy favalo ambe folo ahoana ozy ny tenin'Andriamanitra eo ary mivava ao amin'ny fanamasina jereo tsara io a amin'ny fivavahana rehetra ozy mivavaka ry havana tena dika ny vavaka de zao fanerasera amin'ny fanahy masina ao anaty ngambana tsy fantatro na fomba nametraka fanontaniana ianao ry havana hoe maninona moa Jesosy ry havana ary o tsara nge vo nanomboka andehanao asa izy de nifadianina 70 andro sy 70 alina inona ny antony fanerasera mampianatra izy Andriamanitra nge ry havana io e fa mampianatra atsika mpianatra io atio arina isaky ny mavita zavatra izy toro ny filazany tsara de mivavaka izy tsika ndraindray a tsy haiko ny tena mba fijerinao ny tenin'Andriamanitra io fa manomboka androany ianao a aseho ny fanahy masina anao a zany atao hoe faneraserana amin'ny fanahy masina ao anaty raha te hanana hery ianao raha te hananana zany atao hoe fahitana révélation ozy ny tenin'ny frantsay evitanao moa le tenin'Andriamanitra rehefa nilatsaka ny fanahy masina ao amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo a ahita fahitana lantitrareo izy any nofy fanahy masina manome vision a amin'ny zavatra zay atao a tsarovy tsara ry havana fanahy masina io manome toro lalana amin'ny zavatra zay atao a raha tena nandray an' Jesosy ianao ka tena zatra miresaka amin'ny fanahy masina io anoro anao izy isan'andro amin'ny fiainanao io zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra mivava ao amin'ny fanahy masina zany nahatonga an' Jesosy nampianatra any amin'le Lioka toko fahavalo amby folo andininy voalohany hoe mivavaka aza mitsahatra tena mpanompon'Andriamanitra rehetra goavana atao anatin'ity baiboly ty raha manaraka ianareo vavaka zany Eli zany nge raha lasianabavy ranonorana vavaka ny mampienjera azy afo avy any an-danitra mandoro ny fanatitra vavaka zany am'izao tsika miresaka zao te hampianatra tsika Andriamanitra tsika rendray ohatrany hoe ao amin'ny programa ataotsika matetika amin'ny fotoam-bavaka sy ny sisa ndrendray ny tenin'Andriamanitra vitsy noho ny hira fiderana sy ny fankalazana tsara ny fankalazana fa ameo toerana betsaka ny vavaka ameo toerana betsaka ny vavaka
za tena miteny ianao raha te hanana fifazam-panahy ianao, raha te isy fifazam-panahy ny fiangonanao, ataovanana fiainam-bavaka ny tsirairay avy sy ny fiangonana, dia hita zavatra goavana ianao a hiditra ao anatin'io fiangonana zay tazoninao io. Reo fidinana keniny reo a tiako anao mba hiverimberina ao anatinao ry havana, avereno tsara ny famonjena, zany hoe ny fandraisana an' Jesosy Kristy ho tompo, zany tiano tenenina. Faharoa, ny finoana, fatokiana, ty tenin'Andriamanitra ty fatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, ozy ny Hebreo 1:20, fanehoana ny zavatra tsy hita, fiainana isan'andro zany amin'ny zavatra zay atao rehetra. Dia hitantsika ihany koa le hoe tenin'Andriamanitra tokony hohanina, tokony hivezivezy matetika ato anatin'ny saina mba tonga ny saina hadio. Manaraka zany io anao zy ny tenin'Andriamanitra, milainao koa ny miaino ny fahamarinana isan'andro a, joro vavolombelona, miaina amin'ny fahamasinana, mba tonga anao tazan'ny olona hoe tena ho hitan'ny olona eny amin'ny fiainanao, zany hoe fiainam-pahamasinana akon'ireo filazany tsara sy tenin'Andriamanitra zay miditra ao anatinao. Hijanona ry havana ary taoko fa izay tenin'Andriamanitra ny zaraiko taminao zay a, tiako anao mba tena amerimberina kely eo amin'ny fiainanao a, mba tena ho marina aminao fediny reo entina amin'le fahavalo zay nambarako taminao hoe fanaratsy eny amin'ny rivotra, devoly, tsy mitolona amin'ny nofo aman-ratsika fa mifanaratsy eny amin'ny rivotra. Zaraka toavy ireo tenin'Andriamanitra reo a, mba tena hanana hery ianao ary te hanana fandresena isan'andro a, isan'andro maram-pialanao ito amin'ity tany fandalovana ity. Ivavaka ao a, Andriamanitra ny hamangy anao a, hamangy ny tsirairay avy any tokantrano zay nanaraka ny tiafatr'Andriamanitra. Raha eo misaotra anao lehibe aho a, ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, zanako nanome anay izany tenin'Andriamanitra zany, hiasa mahery eny ianao any amin'ny toerana rehetra zay andehanana zany afatra ao zany a, hamonjy fanahin'olona maro satria mety androany ny atongavanao eny amin'ny raony lanitra. Jesosy misaotra indrindra, misaotra ny amin'ny fanamaherinao zay nametraka ny teny tatom-bavako a, ny zarany zany afatra ao zany androany. Anao ny dera tompo, anao ny ady, anao ny voninahitra, tononoko amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo a, zany vavaka zany a. Amen.